Nisehoana herisetra sy fanendana ny tao amin'ny fokotany tsara rano ambony herinandro lasa. Tonga teny amin'ny fokotany ilay olona lasibatra io. Nasain'ny fokotany nametraka taratasy fitarainana sy fitoriana izy fa tsy nanao izany akory. Manoloana izay indrindra manentana ny olona rehetra izay iara-nireny ny fandravana sy herisetra ireny sy fokotany avy eo amin'ny fokotany tsara rano ambony mba metraka fitoriana sy fitarainana eny amin'ny fokotany. Izany rehetra izany mba ahafahan'ny fokotany mandray fepetra avy hatrany amin'ny tranga izay misy lehilahy anankiray zao efa tany amin'ny herin'ny lady angambany izay no nisy fahavoazana zay niatra taminy araka ny filazany izy tsy nametraka taratasy fitarainana hatreto na dia efa niterenay azy izy mba ametraka dia tsy nametraka ary izy moa dia ambava foana ny resahany an'ilay zavatra ka tsy fantatra ny fahamarinana ka dia mba hisin'ny fahamarinana sy ny fahasahiana avy any aminareo dia mametraha fitarainana ianareo rehefa misy ny zavatra mahazo anareo ahafahanay mandray ny andraikitra tandrify anay. Amin'izao fotoana izao amin'ny fahamarozan'ny vakanse ohatr'izao dia betsaka ny olon-dratsy ary tsy fata-piaviana reny olon-dratsy reny indraindray fa samby amin'isany koa manentana antsika vahoaka eto tsara rano ambony sy ny manodidina rehetra raha mba misy ny fahavoazana izay manjo anareo dia manatona tompon'andraikitra chef secteur anio fotony ihany ny chef fokotany eto isan'andro ka noho izany dia mba miangava anareo anantona aty aminay. Arak'izany tokony hampandrehatrany ny mpitandro filaminana sy ny fokotany rehetra raha sendra ny herisetra eny anivon'ny fokotany rehetra. Izany rehetra izany mba ahafahan'ny reto farany mandray fepetra aingana mba ho fisorohana ny loza izay mety iseho.